Manoloana ny olana sidrain'ny vahoaka ankehitriny dia nisy ny fangatahan'ireo solombavambahoaka ka ho avy eny amin'ny antenimieram-pirenena raha mpitso alakamisy fafitony volana novambra 2024 ny ministry ny angoso ny ankoranafo, ny ministry ny foloalinda ary ny ministry ny rano, eo ihany koa ny ministry ny asa vavety hoy Milavonjy Philobert izay mpampakateny jeneraly eo anivon'ny antenimieram-pirenena androany sy sady solombavambahoaka vavita any amin'ny distrika Anambovimbe. Misy tokoa ny séance plénière zay ho tanterahina raha-pitso atao amin'ny antenimieram-pirenena. Io dia fanatanterahana zay voalazan'ny lalàna foana dia nisy ny fangatahana nataon'ireo opposition na ny mpanohitra, nisy ministra vitsivitsy membre ny gouvernement no tonga, isan'izany ny ministry ny folo alindahy, ministry ny énergie, ministre ny rano, ny travaux publics ary ny sécurité publique. Zay no tonga eo dia ho hita eo moa zany fa araka ny fantatra dia tsy maintsy mahakasika ny zavatra misy sy ny toedraraha misy eto amin'ny firenena, indrindra ny eto amin'ny renivohitra amin'izao fotoana izao. Ny mampanan'izany dinika ifanatrehany eo amin'ny membre ny gouvernement sy ny solombavambahoaka. Araka ny efa voalazako dia matoa ireo ministera ireo no voakasika dia mifanandrify amin'ny ministera zay tantanany ny zavatra ho resahana. Ny resaka énergie fantatsika ny zava-misy ankehitriny amin'ny resaka fahatapahan-jiro, ny resaka rano dia voakasika koa ny ministry ny rano, dia rehefa ny zavatra ohatran'izao angamba dia tsy maintsy voakasika foana ny ireo tompon'andraikitra amin'ny resaka fandriampahalemana na ny filaminana. Tsy sakana amin'ny asan'ny solombavambahoaka tsy azo ity fiara ity kosa nefa ny tsy fahazoana izany hoy hatrany Milavonjy Philobert. Miala amin'ny tombontsoan'ny solombavambahoaka ny vola vidin'ity fiara tsy mataho-dalana ity fa tsy ny vola mpanjakana raha nambarany mpampakateny jeneraly eo anivon'ny antenimieram-pirenena hatrany. Tsy maintsy hisy ary tsy maintsy ho raisin'ny solombavambahoaka zany 4x4 zany satria efa nisy lamina sy fandaminana zay natao. Ny hoe sakana amin'ny fanentanana dia tsy sakana akory ny fahazahoana na tsy fahazahoana ny 4x4, ny fahazahoana na tsy fahazahoana an'izany dia veriko hoe tsy sakana mihitsy amin'ny asa zay tanterahin'ny solombavambahoaka. Ny 4x4 koa dia ataoko angamba fa zavatra ilaina na mahabe resaka eto amin'ny firenena dia zavatra ilain'ny solombavambahoaka izany ary tsy zavatra omena fotsiny fa aloha ny solombavambahoaka amin'ny anjara tandrify azy na amin'ny karazana vola zay anjaran'ny solombavambahoaka no anesorana anaovana an'izany fividianana an'izany.